raha navita ny anjara ny tompona ndraikitra ao amin'ny gendarmerie pirenena omaly tamin'ny fanatanterana ny fanambaram-pananana dia ny tao amin'ny polisy pirenena indray androany no nanatateraka izany tetsy amin'ny HCC tetsy Ambohita. Raha araka ny andiany faraiky amby 70 ao amin'ny lalam-pandrenana dia tsy maintsy ataon'ireo olom-panjakana ambony ny fanambaram-pananana ka tonga nanatateraka izany nisitry ny filaminam-bahoaka androany ny inspecteur général de police Randimpisoa Blaise Richard. Tokony tany amin'ny valora sasany maraina izy no nigadona teto Ambohita nanao izany fanambaram-pananana izany. Tamin'ity fotoana ity no namerenany indray fa anisan'ny vain-dohondra rahan'ny ministera tatany ny fanatanterahana amin'ny vinatelo dia niady amin'ny kolikoly ka anisan'izany izao fanambaram-pananana izao niady amin'ny asan-jiolahy ary famerenana amin'ny fitsim-pifehezana. Tonga aloha voalohany indrindra nanatanteraka ny adidy izay voalaza ny article 41 amin'ny constitution ny fametrahana ny tombam-pananana aty amin'ny HCC. Io moa dia tsy maintsy atao zany satria olona tandalanja ary manaraka lalàna ary mampiatra indrindra zany lalàna zany ary anamafy ilay priorité des priorités napetrakay tamin'ny voanandray ny fitondrana ny polisy pirenena ty ny tenanay dia ny voalohany amin'izany aloha dia miady amin'ny kolokolo satria irahantsika malala fa dadradradrainy izy io tsy natao perroquet fotsiny hoe tanitsana fotsiny fa izay amin'ny polisy pirenena dia miady ary tena mandesy lahatra aloha voalohany indrindra ary miady manafay zay manao an'izany kolokolo zany profon'izany zao fatongavana izao aloha dia vonona izay nametraka aty amin'ny HCC izany tombam-pananana zany mangarahara ahafahana manara-maso anay amin'ny mety fanana arena tampotampoka na tsy fatapiviana ka izany indrindra no andraikitry ny polisy dia mametraka an'izany miady amin'ny kolokolo voalohany indrindra. Faharoa amin'izany dia ny fiadivana amin'ireo asan-jiolahy isan-karazany na andrenivohitra io na any ambanivohitra io le hoe acte lutte contre les grands banditisme sous toute forme ary ny fahatelo amin'izany ary nitsikely ihany koa dia ny fametrahana indrindra ny discipline eo anivon'ny polisy pirenena. Misy ny sazo an'izay miopoefika izany indrindra nanangana ny inspection générale de la police nationale eo anivon'ny polisy pirenena ary tsy ataon'ny polisy pirenena sakana ny fanatanterahana ny asany sy fampinisa amin'ny polisy ny fitaovana misy eo an-tanany raha ny nambarany. Izany indrindra no nahatonga ny polisy pirenena nampitomba hatrany ny isan'ny mpianatra ho polisy niraisina tamin'ity taona ity.